Faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha avy amin'ny malala isany sy anaday izay manaraka ity fandaharana ity tratrizao alahady mahafinaritra izao. Ampanetren-tena sy ampitiavana indray ny hitondrako ny sakafom-panahy amin'ity androany ity. Ka mialohany hitondrako izany dia mbola hiara-hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay ka mbola ny tantaninao sy ny vimbininao hiarovanao nandritra n'iny herinandro iny ka nomezanao indray izao herinandro vaovao izao. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa ny famindramponao tokoa ny mbola mampijoro anay Tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Ary fonanay eto anatrehanao Tompo izay rehetra tsy araka ny sitraponao nataonay tao anatin'izany. Ankehitriny tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao ka mangataka ny fanahinao masina Tompo no hiasa aminay eto, indrindra fa ny tenako izay hitondra ny hafatra. Fenohy ny fanahinao masina aho, ataovao ambavako ny teninao Tompo malalo, tsy izaho no hiteny fa ianao no ampiteny ahy eto. Tendreo ny lelako Tompo toy ny lela efa mahay, ka azahoanay Tompo handray ny tianao ambara aminay tahaka izany koa ireo mihaino Tompo. Fenohy ny fanahinao masina, aza misy vela hiala-maina Tompo faoka tena handray ny zavatra avy aminao ny tsirairay avy. Ka ho azonay tokoa ny tianao ambara aminay Tompo amin'ity androany ity amin'ny teny izay omenao anay eto. Ka mitenena aminay ianao fanahy masinao, fa voniko iainanao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Misaotra Tompo malalo. Alleluia. Amen. Ny teny izay akantsika fampaherezana amin'ity maraina ity dia hitantsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 7:10 vakitsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 11 vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny Amelekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'ny Josua, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amelekita. Rampitso dia ijoro eo an-tampony avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra aty an-tanako. Ary Josua dia nanao araka izay efa nolazain'i Mosesy taminy, ka niady tamin'ny Amelekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho any an-tampony avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amelekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy, ka dia nankavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy nipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanoana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anilany ary ny iray kosa tamin'ny anilany dia naharitra tsy midina intsony ny tanany mandra-pahafaty ny masoandro. Ary Josua dia nandresy ny Amelekita sy ny olona tamin'ny lelan-tsabatra. Amen. Ny lohahevitra antsika amin'ity volana ity dia ny fandresena.
Ny fandresena manao ahoana ma ny olona izay mahazo fandresena. Ny olona mahazo fandresena dia tsy maintsy miady. Tsy maintsy miady ny olona mahazo fandresena. Araka ny andininy fahavalo eto manao hoe ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Tsy maintsy miady isika zay vao ho tonga mpandresy. Izany no ahafantaran'ny olona fa nandresy isika. Tsy maintsy mandalo ady. Teto ny zanak'Isiraely niady tamin'ny Amalekita. Dia hoy Mosesy tamin'ny Josua, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Raha ampitso dia hijoro eo an-tampon'ny avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Mosesy zany naniraka any Josua teto. Ary Josua dia nanatanteraka ny teny izay nolazainy Mosesy. Izany hoe ny olona mandresy zany dia manaiky, manatanteraka izay rehetra anirany mpanompony azy. Manaiky fandaminana. Izany ny olona mivoaka mpandresy, manaiky fandaminana. Teto Josua nanaiky ny fandaminany Mosesy, nankatoa ny teny izay nolazainy Mosesy izy. Amin'ny andininy 10 ary Josua dia nanao araka izay efa nolazainy Mosesy taminy, ka dia niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho ao an-tampony avoana. Ny olona mandresy ry havana dia manaiky ny fandaminana izay apetraka. Teto Josua nanaiky ny fandaminana izay nolazainy Mosesy, ka dia niady tamin'ny Amalekita izy. Ary ny olona mandresy koa dia manana firaisana amin'Andriamanitra. Teto Josua, Mosesy dia nanana firaisana tamin'Andriamanitra. Nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra Mosesy, izany nahatonga ny zanak'Isiraely nandresy tamin'ny alalany tehina. Ny tehina teo an-tanany izay nasandra ny tambony. Rehefa misy ady zany lalovany reto zanak'Isiraely reto, ny tehina no nampiasain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy mba hahatonga azy ireny andresy. Ny tehina no nampiasaina nikapoka ny ranomasina mena. Ny tehina no nampiasaina nikapoka ny vato ho tonga rano. Teto koa zany ny tehina koa nampiasain'i Mosesy nasandratra fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ny olona mahazo fandresena zany manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny olona manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra no mahazo fandresena, tahaka nataon'i Mosesy teto. Nifandray tamin'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny tenina tantanana izay nasandrany tambony zany, ahatonga azy nahazo ny fandresena.
amin'ny andiny faraka ambiny folo raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidina ny tanany dia nahery kosa ny Amelekita. Amen. Rehefa nasandratry Mosesy ny tanan'ilay tena dia nahery ny Israely, fa rehefa ny jojo kosa ny tanan'i Mosesy dia nahery ny Amelekita. Efa nampidinina ny tanan'i Mosesy. Ary hitantsika eto koa fa mila fanohanana ny ady. Mila fanohanana ny ady izay vao ho tonga mpandresy. Teto Arona sy Ora dia nanohana an'i Mosesy ny tanany mba tsy hidina, mba hahatonga ny zanak'Israely ho tonga mpandresy. Mila fanohanana koa zany ny ady izay vao ho tonga mpandresy isika. Araka ny andininy faharoa ambin'ny folo, fa efa vizana ny tanany Mosesy, ka dia naka vato izy roa lahy ka nataony teo ambaniny Mosesy hipetrahany, ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anilany ary ny iray kosa tamin'ny anilany, dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatiny masoandro. Amen. Mila fanohanana koa zany ny azahoantsika fandresena. Teto raha tsy nanohana any Mosesy, Arona sy Ora dia tsy nahazo fandresena ny zanak'Israely, satria rehefa midina ny tanany Mosesy izay mitana tena dia mandresy ny Amelekita, kanefa efa vizana ny tanany Mosesy, ka tonga Ora sy Arona nanohana ny tanany Mosesy, naka vato nipetrahany Mosesy ny anankiray amin'izay izy nanohana ny tanany ilany, ny anankiray nanohana ny tanany ilany. Mila fanohanana koa zany ny ady mba hahatonga antsika ho mpandresy. Fanohanana ara-bavaka. Raha misy ny olona anankiray mandalo ady, aoka hifanohana amam-bavaka zany isika rehetra, mba hahatonga ny rahavavintsika na ny anadahintsika ho tonga amin'ny fandresena. Mila fanohanana. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:5, fa izay rehetra nateraka Andriamanitra hoy izy no zanak'Andriamanitra, ary ny finoantsika no azahoantsika mandresy izao tontolo izao. Aoka anana finoana koa isika miaraka amin'izany. Ny finoantsika koa no entitrika mandresy izao tontolo izao. Izany hoe rehefa miatrika ady isika, aoka anana firaisana amin'Andriamanitra hatrany tahaka nataon'i Mosesy teto. Fa raha tsy manana firaisana amin'Andriamanitra isika dia tsy afaka ny andresy. Fa rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra kosa isika, tahaka nataon'i Mosesy teto nifandray tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tena, dia nandresy ny zanak'Israely. Ankehitriny tsy tena intsony no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka, izany no ifandraisantsika aminy, azahoantsika ny fandresena.
mila mifandray amin'Andriamanitra isika, mametraka izany adintsika izany ho eo ampelantanan'Andriamanitra izany no azahoantsika handray ny fandresena araka ny Exodosy 4:7-7 manao hoe Jehova ny ady ho anareo fa ianareo kosa angina. Jehova ny tompony ady, Jehova no ady ianareo fa ianareo angina. Dia atolory an'i Jesosy, atolory an'Andriamanitra ny adintsika, dia andresy tokoa isika. Fa izany no azahoantsika andresy, dia ny fanolorantsika ny adintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho tonga mpandresy tokoa isika, ka apetraho amin'Andriamanitra zany ny adintsika. Raha fintinina zany izay voalaza eto zany, ny olona mahazo fandresena zany dia ny olona manaraka ny torolalana izay apetraky ny mpitarika azy. Teto Josua nanaraka ny fandaminana izay napetraky ny Mosesy tanina, dia nandresy tokoa izy. Izany hoe raha tiandresy zany isika amin'ny ady izay rehetra atrehintsika, mila manaraka ny fandaminana izay omeny mpitarika atsika, ny ray aman-dreny ampanahitsika. Ireny tahaka ny nataony Josua, nanaraka ny teny izay rehetra nolazain'i Mosesy. Raha tiandresy tokoa isika, mila mifanohana koa, mila mifanohana tahaka ny nataony Arona sy Ora, nanohana anotanan'i Mosesy ka naharitra tsy nidina. Mila mifanohana koa isika raha te ho andresy. Mila namanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany indrindra no azahoantsika ny fandresena, satria izany no nampandresy ireto zanak'Isiraely ireto, ny fananany Mosesy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tena, dia nandresy ny zanak'Isiraely. Ka aoka koa isika ho tahaka izany, mila manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika, izay vao ho afaka ho tonga amin'ny fandresena miezizina. Mila manaraka ny fandaminana ny mpitarika antsika, dia mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra, ary mila mifanohana. Izany zavatra telo izany no hita teto, dia nahazo fandresena ireto zanak'Isiraely ireto. Nanaraka ny fandaminana ny mpitarika Josua, ary nanana ny fifandraisana tamin'Andriamanitra Mosesy tamin'ny alalan'ny teny, ary Arona sy Ora dia nanohana an'i Mosesy mba tsy hidina ny tanany. Izany no ahatonga antsika ho amin'ny fandresena lehibe izany, ny fananantsika, ny fanarantsika, ny fandaminana ny teny izay ataony mpitarika antsika, ny ray aman-dreny ampanahitsika, ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa raha tsy manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika, tsy afaka andresy tahaka nataon'i Mosesy teto. Ary mila mifanohana mbavaka koa isika rehefa misy ny ady,
tahaka nataony Arona sy Ana teto, Arona sy Ora teto, nanoana any Mosesy, dia izany natonga azy ireo ho mpandresy. Mila mifanohana mambavaka koa isika amin'ny ady rehetra mba hahatonga antsika ho mpandresy koa, dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay, ka mbola nazahoanay izao ora sy fotoana izao. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Anganay Tompo, izany teninao izany hitoetra betsaka ty anatinay Tompo, ka hahatonga anay ho mpandresy tokoa Tompo amin'ny ady rehetra izay ataonay, fa tsy maintsy manaraka ny teny rehetra izay voalazany ray aman-dreny ampanahinay izay Tompo, hahatonga anay ho amin'ny fandresena. Tsy maintsy ho manana ny fifandraisana aminao zahay Tompo, hahatonga anay hanana ny fandresena, ary tsy maintsy fanohana tokoa izahay raha misy mianto, fanohana mambavaka hahatonga anay ho amin'ny fandresena. Ka ainganay Tompo ny fanahinao masina hiasa ao anatinay, hitarika anay, azahoanay Tompo handeha amin'ny fahamarinanao mandrakarivo, ka hahatonga anay ho mpandresy Tompo manalo, ka handeha araka ny sitraponao mandrakariva izahay, ka hankatony didinao amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mavonjy anay no entiko mananitra izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Dia mirarisoa ho antsika rehetra, tahiny Tompo daholo. Amen. Efatinandamande usabatano, efatinandamande ulafachano, efatinandamande iyakachano, efatinandamande iyakachano, efatinandamande usabatano, efatinandamande ulafachano, efatinandamande iyakachano, fapanisano. Panisano, manumukizao.